Anareo ny riavana ny fahasoavan'ny tompo. Ny bokyny mika mpaminany toko 3, ny andininy 5 ka hatramin'ny 9 riavana no akatsika ny hafatra ny tompondray amin'ity anio ty mamarany sika raha nambaratiny aloha ny amin'ilay hevitra manao hoe mitaridalana ny fanahy masina. Mika dia mpaminany tao amin'ny fanjakana atsimo tamin'ny vanim-potoana zay tena nisehon'ny faharatsiana. Mpaminany 𝗠𝗀𝗵𝗵 moa mika talohan'ny Kristy. Tamin'izany fotoana zany dia betsaka ny kolikoly nanjaka ny fahalovana. Ty volan'ny olona tratran'izany fitiavam-boly zany hatramin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny mpanapaka tamin'ny mpisorona hatramin'ny tompon'andraikitra mpiangonana. Ary zany faharatsiana zany dia tena nanenika tokoa ny firenena rotota ny atsimo sy ny avaratra teo Joda sy atao Israely. Kanefa na dia teo azy zany faharatsiana zany dia tombola naminany fitahina na aminany fahasoavana ihany ny mpaminany. Mpaminany sandoka moa ambara amin'izany fa tsy mba nitaona ny olona hibebaka izy ireny, mbola naminany fiadanana ihany. Eto riavana malala dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, izao ny lazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany zay mampaniasia ny oloko. Mpaminany zay mitaona ny olona ho any amin'ny faharatsiana, ny tazapotsiny ny ratsy fanaony. Zay le mampaniasia ny olona zavatra tsy misy tanjona, manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, sady mitrapoka zany nefa manafosafo, mody milaza fiadanana nefa zavadozany eo ambadika izany. Ny mpaminany marina tahaka ny mika nefa eto riavana malala dia ambarany hoe za kosa ozy izy dia feno ny fanahy. Eto zany dia misy mpaminany ankiroa, lay mpaminany sandoka, mpaminany mpamita-bahoaka, ary misy kosa ny mpaminany marina. Raha mijery ny amin'ny mpaminany marina tsika riavana malala dia misy zavatra roa azo resahana amin'izany eto. Ndeha tsy hijery ilay mpaminany sandoka tsika fa ny mpaminany marina. Ny mpaminany marina riavana dia mpaminany samamaky bantsilana ny fahotan'ny hafa, tsy mitaza-potsiny, samy teny. Zao ny lazain'ny tompony amin'ny mpaminany zay maniasia. Tantarainao manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary zay tsy manisianina eo am-bavany kosa dia iantsony anaovana ady masina. Tsy hoe manambara fotsiny faharatsian'ny mpaminany sandoka eto ny mpaminany mika, fa tena ambarany koa ny hoe zao ny vokatry zany adalana reo zany. Misy vokany, misy fiantraikany ratsy zany faminanena sandoka zany. Ny mpaminany sandoka dia voalazany hoe mpaminany maminany mba azahoana vola, mpaminany amin'ny aran'ny Andriamanitra milaza fiadanana mandrakariva, na dia amin'ireo olona zay mpanao ratsy azy dia lazainy ny fiadanana. Mpaminany miambo mpaminan'Andriamanitra nefa tsy miteny amin'ny aran'Andriamanitra. Eto amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 dia ho vitatreo ny amin'ireo mpaminany, na ny mpahita na ny mpanao fankatovana, ny mpandainga zay mampaniasia ny olona, zay manana ny fiadanana kanefa loza ny fiafarany zany fiadanana zany. Aizy na tsy misy fahitana henatra no anjo azy ireo. Zany la endriky ny fitsarana zay anameloan'Andriamanitra ny vahoaka zay
manao ratsy na ny mpaminany zay milaza fiadanana nefa zava-doza ny zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina. Zany ireo mpaminany ireo lasa fikaramana indrindraindrindra ho an'ireo mpaminany zay ao andapa-mpanjaka ny asa faminaniana. Osika hoe tena azo kolikoly hatramin'ny mpaminany, ny mpitondra fanjakana, ny mpisorona feny fahalovana ny tany. Ary zany ny mpaminany marina ravana malala tsy menatra amin'ny teny, tsy matahotra amin'ny teny, ny fahotan'ny hafa. Ary valazatrany amin'ny andron'ny pentekosty zany, rehefa nilatsaka ny fanan'Andriamanitra tamin'ny ireo apôstôly dia nilaza izy iny Jesosy nomboanareo iny, milaza mamaky batsilana ny fahotan'ny olona. Ny mpaminany mariny isika fiangonana zany, ianao zany indray ny fanahy masina zany tahaka ny romika dia tsy miambamba fa samy teny mafy. Azany mahatonga ny mpaminany akabeazany to ratsy fiafara satria novonona ninjena nankalainy satria milaza loza fa to tsy milaza fiadanana. Zany ny asa mpaminany milaza ampabe maso ny fahotan'ny olona ary milaza koa ny vokatra zany raha tsy mibebaka izy. Hovaliany Jehovah ny asa rasiny izy ireo eto. Hony andininy fahenina koa izany ny hisian'ny aminareo ka tsy hisy fahitana ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fakatovana fa ilentika tsy hanazava mpaminany ny masoandro. Maizina atoandro ary zany avana ny tena fijaliana tena ozony zany hoe rehefa tsy miletika amin'ny tokony ho izy ny masoandro hoe amin'ny 9 fa ohatra amin'ny 12 atoandro mijanona maizina, zany ny tena lozo zany eo amin'ny tantaran'ny Soratra Masina. Ho maizina ny androm-piainana tahaka atsika le hoe tsy mahita andro mihiratra, tsy hiposaka amin'ny tsony ny masoandro, zany hoe iaina ao anatin'ny fijaliana. Ny aizina mantsy dia sarony fahafatesany zany, sarony fijaliana zany. Hony andininy fahafito dia homenatra mpahita ary anga ihany mpanao fakatovana, eny hitampim-bava avokoa izy rehetra, hitampim-bava avokoa izy rehetra. Zany hoe le mitampim-bava eto dia hoe ny tena dikany dia hoe hanarona ny volom-bavany. Le volom-bava mihitsy zany saromanao tahaka ny fanao ny boka. Ny boka dia tsy maintsy saromana ny volom-bava. Atokana ny ivelan'ny tanàna dia miantsoantso izy hoe maloto e, rehefa mifanena amin'olona. Zany ny zavatra ambahary satria tsy ahita rariny, milaza enatra fijaliana, zany atao hoe misarom-bava izany. Zany no loza zay hiatra amin'reto mpaminany sandoka reto. Fa dia ireo kosa mika ho isika mpaminany marina tahaka atsika fiangonana. Ianao zay nandray ny fanan'Andriamanitra, sa tena milaza tokoa ve tsika mamotsipotsitra ny faharatsy ny mpitondra ohatra, na ny faharatsy ny fiarahamonina ohatra, na ny zavatra hitanao any amin'ny rahalanao, na ny retapo aminao, na miaramonina aminao, sa mitaza-potsiny fa mpaminany sandoka toy isika raha mitaza-potsiny reny loza zay manjo ny fiarahamonina ireny. Ianao ry havana isika dia manana ny fanan'Andriamanitra, isika fiangonana ny mpaminany ary aza mijery ary natava ozy koa ny teny malagasy. Isika fiangonana ny mpaminany tsy mahazo mijery fotsiny ny adalan'ny hafa. Zany ny tenin'ny mpaminany hoe ataoka hoana nijery ny loza anjo ny fireneko izy. Tsy mora nefa zany avana malala, tsy mora ny milaza zany faharatsian'ny olona zany, fa zavatra mafy zany, fa ny zavatra tian'ny olona mantsy dia ny fandokatokafana azy fa tsy nilazana ny toetra ratsiny. Mpaminany marina dia say manana fahasahiana, savy isika tsara ry havana fanan'Andriamanitra ao anatinao dia mitarika anao anana fahasahiana, tsy jery fotsiny, fa zany mampaminany ny fiangonana. Fa ny faharoa ry havana, ny mpaminany marina dia
tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Ho ny andininy fahavalo, fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny faherezana mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Na dia toy izany aza riavana ny faharatsiana teo amin'ny Joda dia mbola nisy tokoa ny olona osika izay rahan'Andriamanitra tahaka ny mpaminany. Na dia lazaina fa amin'ny ankapobeny aza feno faharatsiana ny tany mbola misy olona mijoro irahan'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny fanahiny hilaza ny hafatra. Eto dia imika manambara ny tenany eto, milaza izy fa manana ny fanan'Andriamanitra ka feno hery, ary ny rary feno hery sy ny faherezana ary ny rariny. Mpaminany marina, mpaminany manambara ny fahotany mpihara-belany satria feno ny fanan'Andriamanitra izy. Fa ny mpaminany marina ary avana malala dia mpaminany izay miteny amin'ny kafanam-po no ny hery izay ao anatiny, hery manosy azy hiteny ny marina, ka tsy maintsy manambara n'izany izy. Ny fanahy ao anatinao dia tahaka ny rano mangotraka izay mitehitsotra, tsy maintsy miteny. Izany io fanahy io, hery manosika ny olona hiteny ny marina, hiteny amin'izay mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy eo aminao no fanan'Andriamanitra, raha tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra ianao, dia tsy afaka hanambara ny marina. Ny fanan'Andriamanitra ary avana malala, tsy mamela antsika hipetra-potsiny izany. Rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia miteny ianao. Isika teny hoe nitadiavin'ny olona ane, dia ny andray zavatra mahafinaritra, ny andray zavatra mahafinaritra ny sofiny ihany. Fa ny olona manana, ny olona mpaminany marina dia tena hiasany fanan'Andriamanitra, ary io fanahy io no mitarika azy. Izay le hoe hanambara ny fahadisoan'ny Jakoba. Hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Izany no fanan'Andriamanitra. Ny olona nomen'Andriamanitra ny fanahiny no afaka manambara ny marina ka hampiaitry ny olona amin'ny fahotany, hitaona azy ho amin'ny fibebahana. Izany ny olona manana ny fanan'Andriamanitra. Izany ny mpaminany marina, nomen'Andriamanitra ny fanahiny izy dia manana fahasahiana, ary mazava teny hoe afaka mitona ny olona ho amin'ny fibebahana. Asa sarotro izany, tsy maintsy tanterahana. Izany ry havana nampandositra ny Jonany. Jona raha ndrahany Jehovah dia nandositra izy. Satria sarotra ho an'ny mpaminany, sarotra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izany milaza lozo zany. Kanefa tsy maintsy atao zany. Zany ny asan'ny mpaminany. Ny mpaminany ny fiden'Andriamanitra dia hanambara ny hafatra avy amin'Andriamanitra, satria ao anatiny ny fanan'Andriamanitra mitardalana azy. Teo amin'ny testamenta taloha ry havana dia olona vitsivitsy ihany, sarangan'olona vitsy ihany no nomen'Andriamanitra ny fanahiny, ny mpaminany, ny mpanjaka ary ny mpisorona. Fa ankehitriny kosa dia nomen'Andriamanitra nofo rehetra ny fanan'Andriamanitra ka izay vita batisa rehetra manana ny fanan'Andriamanitra, dia tarihany izany fanan'Andriamanitra izany hampiaitry ny olona ny fahotany. Ianao, izao isika vita batisa, manana ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika isika ka tsy tokony hipetra-potsiny, meteza ho tarihany izany fanan'Andriamanitra izany mba hanambaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Io fanahy io ry havana, io fanahy io no manome hery anao, hiatrehanao ny fahasarotana rehetra, manoro ny marina, mampiaitry ny olona amin'ny fahotany. Ary tsarovy ry havana fa mimpaminany marina ery ihany, ny fiangonana ery ihany, izay no afaka mampiseho ny fahotan'ny olona, ny fiangonana, satria isika fiangonana no men'Andriamanitra ny fanahiny. Tsy mahavita an'izany ny mpaminany sandoka, fa ny mandokadoka izay mahafinaritra azy. Fa ianao kosa, isika kosa, no men'Andriamanitra ny fanahiny mitarika antsika. Ny tena mpanompon'Andriamanitra marina, ny tena mpaminan'Andriamanitra marina dia fenon'Andriamanitra ny heriny avy amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary io herina amin'Andriamanitra antsika io ry havana malala dia mazava
fa hoentsika manao ny asan'Andriamanitra io. Ny fanao anatinao entsika manao asan'Andriamanitra. Dia mivavaha mandrakariva ary havana. Ho an'ny olona izay antsoin'Andriamanitra haminany, ianao zany, isika izany. Mba tena hiasa tokoa zany fanan'Andriamanitra zany dia azo hery ny olona izay hiasa amin'ny fanan'Andriamanitra. Ireo havana no karazan'olona roa ary izay nambara teo isika, ny mpaminany sandoka sy ny mpaminany marina. Aiza amin'ireo no misy atsika. Isika ve anisan'ireo izay tsy manao zavatra raha tsy mahazo tombontsoa sy mahazo dokadoka tahaka ny mpaminany sandoka? Sa isika ve le tena olona sa ka na hiatra manaina azy dia tsy maintsy ambara ny marina, tsy maintsy toriana ny teny, tsy maintsy ambara amin'ny olona ny fahotany, satria nadina ny tompo antsika izany ratra izay ka mitaza-potsiny ny fahotan'ny afisika. Dia ny tompo any ampahiry antsika rehefa namalala ny fanahy masina le hitarika antsika tsarovy fa ny mpaminany marina isika fiangonana zany dia tena tarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ka tsy mahazo mipetra-potsiny, tsy mahazo mitaza-potsiny fa manana fahasahida kosa amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Fitony filazantsara. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanany. Amen.